Anio alahady fa 5 ny volana Oktobra 2024. Alahady fa 20 manaraka ny Trinité. Alahady ny sampana fifoazana FJKM Réformation. Mbola ibanjinana ihany koa ny lohahevitra eo anivon'ny sahan'ny FJKM manao hoe Mirosoa amin'ny finoana Masina. Ny diakona sy ny olona manatanteraka ny anjara fanompony anio dia ny sokajimina. Ny mitendry ny zava-maneno dia Andriamatoa Nandrianina ary nitondra amin'ny fampianarana ho antsika kosa dia ny ray aman-dreny mpitandrina eto an-toerana ihany, pasteur Mirosoa. Entsika midera sy manome voninahitra an'Andriamanitra ary havana dia homany ny salamy 100 sy ny fanekem-pinoana apôstôlika. Ry havana, ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompontsika, izay tiantsika ka namahantsika ho afaka amin'ny fahotantsika tamin'ny rany, sady efa nanao antsika ho fanjakana dia ho mpisorona ho an'Andriamanitra Ray, ho azy anie ny voninahitra sy ny fanjakana mandrakizay. Amen. Ry hava malala rehetra eo amin'ny Tompo, mitsangana, isaotra sy ideran'Andriamanitra isika amin'ny salamy 100. Miobio an Jehova ary tany rehetra, manompo an Jehova amin'ny fifaliana, mankanesa eo anatrehany amin'ny fiobiana. Aoko ho fantatrareo fa Jehova no Andriamanitra, izy no nanao antsika ary azy isika, dia olony sy ondry fiandrana. Midera eo amin'ny vavahadiny amin'ny fisaorana ary eo ankianjany amin'ny fiderana. Misaora azy, mankalazany anarany. Fa tsara Jehova, mandrakizay ny famindram-pony ary miatra amin'ny taranaka fara-mandimby ny fahamarinany. Amen. Amen.
mbola iombom-bavaka sika ry havana. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindro, mbola velom-pisaorana anao izahay. Ianao no nahary anay, ianao no nanome anay tombonandrom-pahavelomana indray. Misaotra fa nahodidinao taminay tokoa ny tanam-pahasoavanao, niarovanao anay ka nanandalo ary ny arety mandringana. Enina mbola misy azy izany dia mbola nitahirizinao izahay. Nasianao fefy manodidina ka tafahoana soamantsara eto amin'ny tranonao indray amin'ity anio ity. Misaotra indrindra Tompo ny amin'izany fitiavanao anay izany. Ilay sandrinao ankavanana tokoa no nitahirizanao anay. Nentinao niady nandrava ny asan'ny fahavalo Satana. Misaotra, mankasitraka mankatelo. Indreto izay olana antsoinao amin'ny anaranao. Tonga manatrika eto amin'ity toerana ity. Manome voninahitra anao, ianao ilay Andriamanitra velona. Ianao ilay tompon'ny hery rehetra, ianao ilay manjaka tsy misy fetra, tompon'ny hery sy ny fahefana. Ianao no namorona anay asan'ny tananao izahay. Tanimanga eo ampelatananao ka nivolavolainao, nomenao ny fofinaina mahavelona. Indreto izay raiso ny dera, misaotra, atolotra ianao, fa mendrika ho anao irery ihany izany. Anio Tompo, manatona anao izay fantatra loatra ny aminay tsirairay avy. Dinio izahay, fantarony any am-ponay miafina ka ampahafantaro anay. Izay rehetra fotoana atao eto, ny teny izay hozaraina eto dia aoka ny sitraponao irery ihany, fa izay rehetra tsy avy aminao kosa te-poteo sy ravao. Dia ny fonay Tompo, ataovy tsy mandreha fa tsy ny feonao irery ihany, dia miasa eto. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy mavonjy, nanonana sy angatana izany vavaka izany. Sotra Tompo, amen. Petraka avy. Ry havana, enoy amin'ny fanajana ny sitrapon'Andriamanitra izay ampitainy amintsika anio amin'ny alalan'ny teniny, manao hoe tandremo ny rahalahy, fandrao isy aminareo hanana fo ratsy tsy mino ka hiala amin'Andriamanitra velona. Anio, raha iaino ny feony ianareo, aza manamafy ny fonareo. Fa aoka ny olona rehetra izay manona ny anaran'ny Tompo hiala amin'ny ratsy, ary amin'izany dia mareta tsara ry rahalahy mandra-piavon'ny Tompo. Indro mipiasa tany miandro ny vokatsoa amin'ny tany, ka maharitra amin'izany mandra-pahazo ny ranon'orana aloha sy aoriana. Mareta koa ianareo, mampahereza ny fonareo fa efa mbiakaiky ny fiavian'ny Tompo. Sambatra ny mahitsy lalana dia izay mandeha araka ny lalàn'i Jehovah. Sambatra izay mitandrina ny teny vavolombelona ka mitady azy amin'ny fo rehetra. Amen.
ry havana tsy nahatanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany isika ko andeha hiaiko ny fahotaditsika eo anatrehan'ny tompo ka anaraka ampo izao vavaka izao. Ray be indra fo ianao tompo, manatona anao izahay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy mpamonjy tianay. Miaika izahay fa nanota taminao, nanao izay ratsy indrindra eo masinao, tsy nino anao izahay, tsy nahatoky anao, ny fonay mpaniasy mpikomy, mihevitra ho malala ny lalak'izorana akanjo lalana mivilo amin'ny fahafatesana. Anio indray ary tompo, diovy amin'ny raha anao, ny sainay ho afaka amin'ny asa maty, tsy mahavoka tsoa, hazavao ny hevitray mba anaovana ny sitraponao irery ihany. Foray tompo ny fonay, ataovy mahalala anao izahay, ampahirato ny masonay, ampandreneso ny sofinay, tario amin'ny fibebahana marina izahay mba anaiky tokoa ny sitraponao. Anio tompo, manaiky izay niady tsara, anaiky niady tsara ny finoana indray, ka ny fahasoavanao any anampy anay ahefanay izany. Ho voninahitra ao Andriamanitra irery ihany, amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo. Amen. Ry havana, matoky sy marina Andriamanitra ka ho anao izay mibebaka marina tokoa ary matsapa fa avoavela heloka, mifalia. Raiso ampitsanganana ny teny soa mahafaly ambaran'ny tompo aminao. Hoy ny tompo, mositraka kokoa va ny fahafatesany ratsy fanahy ho Jehovah tompo, fa tsy mialany amin'ny alehany mba ho velona izy. Ko miverena amiko, fa efa nanavitra anao aho, mety aho, mahadiova ianao, ary amin'izao sisa izao dia aza manota intsony. Voavela ny eloko ny anaran'ny Masina. Amen. Sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona amin'ny fahotana. Sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka amin'ny fanahiny. Amen. Ndesika ry havana anambara ny finoantsika ka nonona ny fanekem-pinoana kristianina iraisantsika amin'ny mpino rehetra maneran-tany dia ny fanekem-pinoana apostolika. Mino an'Andriamanitra iray tsy tompanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an'i Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika, ilay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virjily, nijaly raha nanapaka ny Ponty Pilato, nomboana tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiainany tsy hita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, mipetraka eo ankavan'Andriamanitra iray tsy toa, avy any ny eviny tsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao, ny fiambonan'ny olona masina, ny famelan'ny keloka, fitsanganan'ny tena amin'ny maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Sao dia tonga amin'ny fotoana izay lazana ny raha ny fiangonantsika ry havana.
Izany dia tomboka amin'ny famakiana ireo taratasy maro samihafa izay voaray eto am-pelantanana. Avy eo misy ny fanentanana izay ataon'ny komitin'ny fifandraisan-tanana amin'ny ray aman-dreny mpitandrina mianakavy. Misy ny fanentanana ara-pahasalamana ary ny ray aman-dreny mpitandrina no amarana ny raharan'ny fiangonantsika androany. Fampantsahivana. Ampatsahivana ny sampanasa, asy, voamery ary komity izay maniry izara vaovao amin'ny site web sy ny Facebook mba handefa ny texte any amin'ny mpitantsoratra ny fiangonana mba hahafahantsika mamoaka izany amin'ny tambazotra serasera. Toy izao ny tety andro ny fiangonantsika ny volana Novambra 2024. Alahady 2 Novambra fanateram-bokatry ny VFLA izay voafaritra rahateo amin'ny 7 2024. Isy ny rakotra manodidina izay arotsaka manontolo ho amin'ny komitin'ny fifandraisan-tanana ary verina ny fandraisana amin'ny fanasan'ny tompo ny alahady izao izay ho tanterahantsika ao anatin'ny fanajana ny amehana ara-pahasalamana. Ny asabotsy 14 Novambra 2024 fioanan'ny olona sy ny dekona ao amin'ny akany Ralbera Daniel. Ampatsivintsika fandroany ny farafandraisana ny sosikevitra momba ny tetibola amin'ny fiangonana 2024. Isy ny famangina ho fampiresana fianakaviana aorinan'izao fanompivavana maraina izao. Ary farany entanina mandrakarifontsika hanaja ny trano fivoahana sy ny trano fidiovana satria tombony amin'ny fiangonana ny fananana fotodrafitrasa izay manara-penitra. Taratasy avy amin'ny FJKM. Manoloana ny haintany sy ny tsy fisian-drano sy ny ranorana ny taona 2024 sy 2024 tany amin'ny faritra atsimo dia ny synodam-paritany Ambovombe atsimo Kristy Ramvelona izay niteraka tsy fahampitsakafo ka nitarika fahafatesana olona maro dia miantso antsika ny mpiandraikitra foibe mba handefa ny fanampiana izay foitsika ao amin'ny foibe FJKM varavarana 7 sy 2024 azafadopiko. Taratasy avy amin'ny trano famoaham-boky antso FJKM. Tonga tokoa ray aman-dreny sy mpianatra ny fotoana izay tsy maintsy hiverenana amin'ny fianarana sy ny fiainana andavanandro. Koa mampafantatra izy ireo fa misokatra ny libreria antso ahafahantsika mividy ny fampitaovana ho an'ny fianarana zanatsika. Taratasy avy amin'ny Université FJKM Maravelonjona. Noho ny fitahian'ny tompo dia fiain'ny 5 taona nitsanganan'ny Université FJKM Maravelonjona sampana fahasalamana ary efa namoaka mpianatra nazo lisansa miisa 90%. Koa amin'ny fifaliana ho azy ireo nampandehantsika fa misokatra ny fisatananarana ho amin'ny taom-pianarana 2024 2024. Ny andinindininy amin'izany dia azontsika jerena ao amin'ny fandaharana. Fitandremana vohitsara famonjena marovato. Ny FJKM vohitsara famonjena marovato dia karakara foara lehibe tsena be izay ho tanterahana isaky ny sabotsy tontolo andro any atoerana. Koa fifaliana ho azy ireo ny mangataka amintsika izay manana akanjo, kiraro, poketra, satroka, kojakoja an-dakozia, kitapo sy ny sisy izay tsy hanaovana intsony mba hatolotra ho azy ireo. Izany endrika izany dia tafiditra indrindra amin'ny fitadiavam-bola hoentimanana amin'ny fananganana ny fiangonana vaovao. Taratasy fiantsoana avy amin'ny AFF. Ny sampanasa fitoriana filazantsara dia manasa antsika fiangonana ray manontolo mba ho tonga anatrika ny androm-bavaka izay ho tanterahana ny sabotsy 20 Novambra manomboka amin'ny 7 maraina ka hatramin'ny 3 tolankandro. Ny androm-bavaka amin'izany dia nitondrantsika mivavaka ny fiangonana manontolo, ny asa fitoriana ny filazantsara ary ny tao-piasana 2024. Taratasy avy amin'ny sampana fifoazana. Atsoina ny mpiomana taona faharoa fa isy ny fiofanana any amin'ny Toby Bohiboziona ny zoma 3 Oktobra ho avy izao. Entanitsika mba hanateraka ny adidy sy samy hitondra ny karatra mahampiandry. Sampana fifoazana ihany.
Atsoina ny mpiandry, ny mpiomana, ny sakaizan'ny fifoazana, anatrika fiofanana sy ho tanterahana ny zoma 9 Novambra 2024, manomboka amin'ny 7 ora maraina ka hatramin'ny 12 ora atoandro. Afaka misafidy toerana iray isika izay akaikintsika tsirairay avy, dia eny Ambohimalavy, Ambohibato, Anosy-Masina, Ambohipaoziona, Ambatomanga, Merinarivo, Andranovelona, Fivavahana. Aoka isika mba samy miomana koa amin'ny fandoavana ny adidintsika. Ampatsahifina ny mpikambana ao amin'ny Ambavahadimitafo fa isy ny fianaran-kiry ny Alahady 2 Novambra 2024, manomboka amin'ny 3 ora tolakandro ao amin'ny tokantranon'ny Solofsolala dizaine. Taratasy filazana fanoren'ny tokantrano. Noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia faly mizara aminareo izahay. Rary vonombelo Elize mivady, Rahalahy Aritrimo Herimamy Razana Jaona Lapamanana, Rahalahy Aritrimo Niasina Narindra, Andriamaoly Arinivo ny Rova, ny amin'ny fanamasinana ny fanambadian'ny zanany pratapo aminy, Rary vonombelo tokony aina sy Andriamaoly Arijaona Domoina Arinavalina, izay totarahana ny Sabotsy 7 Novambra 2024, manomboka amin'ny 10 ora maraina eto amin'ny FJKM Ambavahadimitafo. Taratasy filazana manjo. Amin'ny finoana sy ny fanantenana fitsanganan'ny tena maty no ampandenesinay anareo fa ny malalanay Andrianjaka Arimanga Rakoto Arimavo dia nodimandry ny zoma 12 Oktobra 2024. Hoy ny zanany Andrianjaka Edgar sy Ramahandry ny Sarosoa sy Ratapo aminy, Zafikely ny Zafiafiny Ratapo aminy, Ratapo amin'ny vadiny. Ny razana dia efa napetraka teny Betsaraina ny alatsinainy 17 Oktobra 2024, rehefa nantanterahana ny fitaovam-pivavahana teny an-toerana ihany. Koa anatin'izany ny fianakavian'ny tompoklahy Andrianjaka Arimanga Rakoto Arimavo dia maneho fisaorana ny mpitandrina sy ny fiangonana FJKM Ambavahadimitafo Ray Manontolo noho ny fitondrana ambavaka ny fianakaviana sy ny fampahirezana azy ireo noho ny fahalasana ny malalany. Andriamanitra ny fitiavana ny hamaly fitianareo. Marihana fa ny fianakaviana dia namela fararakitra ho fampandrosoana ny asan'ny fiangonana, ary ny famangina ho fampaharezana ny fianakaviana dia ho tanterahantsika amin'ny fotoana mapety azy. Dia tahak'izay ny raha ny fiangonantsika ry havana ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Faniravantsika izay azo amin'ny komity ny fifandraisan-tanana ny mpitandrina vatsy ny fiangonana. Ny alohan'ny fanentanana dia hitondram-bavaka ny fotoana isika homanintsika ny hira fa 7:20 ny andiny voalohany. Ny hira fa 7:20 ny andiny voalohany iarahantsika manao eo am-pitsanganana dia tsy mipetraka isika raha tsy efa vita ny vavaka. Ary hitsangana isika. Vavakantsika. Indray fifalianay Jehovah'Andriamanitra rainay satria mavaozinao isan'andro fisamarana aminay amin'ny fiangonanao Jesosy Kristy ny famindramponao.
Misaotra anao izahay satria mbola omenao tombonandro ahafahanay miroso amin'ny fanomanana ny fifandraisan-tanana eo ampitandrina mivatsy ny fiangonana iray manontolo. Misaotra anao izahay ny amin'ny asa mahagaga efa notanterahanao tao anatin'izany fiomanana izany sy tao amin'ny fiainan'ny fiangonana. Mangataka aminao izay ankehitriny Jehovahandriamanitra rainay mba hampandalovinao eo anatrehanay fiangonana ny fahatsaranao, ahitanay ny voninahitrao. Mivavaka aminao izahay mba ho vava iray sy saina iray no entinay mankalaza ny anaranao amin'ny 4 sy 5 ny volana Desambra. Ianao Andriamanitra no tompon'ny tany sy izay rehetra eo aminy. Mivavaka izahay mangataka aminao anokafanao an'ny lanitra ka androtsahanao ny fitenana manana ambiampy amin'ny isa-tokantrano, amin'ny isa-pianakaviana, amin'ny fiangonana iray manontolo, ka ho asehoanao tokoa fa ianao no mijery izao fiangonana izao, ianao Jesosy Kristy no lohan'ny fiangonana. Mangataka aminao izahay mba ahaizanay mandamina ny zavatra rehetra entinay miatrika ny fotoana rehetra ho fanomezam-boninahitra ny anaranao. Mino sy matoky izahay Jehovahandriamanitra fa tsy misy zava-mahagaga izay tsy hainao atao, ka mivavaka izahay mba aty anatin'ny fonay no anatanterahanao ny asa mahagaga voalohany, ahafahanay mirona tanteraka amin'ny fonanao Jesosy Kristy, ahafahanay mijoro vavolombelona amin'ny fiasanao amin'ny fiangonana amin'izany fotoana izany, ka tonga ny olona maro ino anao. Ko aminanao izay Jesosy Kristy Tompo, vonjeo izahay amin'ny tsy finoanay rehetra. Amin'ny anaranao Jesosy malala no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Afaka mipetraka amin'ny fiangonana. Satran'Andriamanitra tsika riavana fa afaka mikosatrany amin'ny fanomanana ny fifandraisan-tanana eo ampitandrina ny vady sy ny fiangonana iray manontolo amin'ny zoma 4 sy ny alahady 1 volana Desambra. Misaotra azy isika ny amin'ny fiasany amin'ny fiangonana iray manontolo ka nahatonga ny fandrosoan'ny asa amin'ny lafiny maro. Misaotra ny amin'ny efa firositsika amin'ny fandaminana rehetra, efa eo am-panaparitana ny fanasana maro samihafa ny komity ary afaka raisitsika eo amin'ny braony komity izany ao amin'ny komity iray manontolo. Misaotra amin'Andriamanitra ihany koa isika, misaotra tsika rehetra amin'ny fiaramientana. Amin'izao anio izao dia ny vola eo am-pelatanantsika ahafahana miomana dia 9 291 510 ariary, izany hoe 40 750 000 eo zany ariary sisa no tadiavintsika ao anatin'ny alahady anankidimy. Mino isika ny fiasan'Andriamanitra fa anazy ny tany sy izay rehetra eo aminy ary izy no angatantsika mandrakariva, androsaka ny fahasoavany sy ny fiteny amintsika tokantrano tsirairay avy. Mivavaka aminy itsika mba hitoeran'ny fanahiny fahafizana ahafahantsika manatanteraka izany amin'ny mpifaliana sy amin'ny finoana ihany koa. Ny vola ho voangony izany hoe ny 50 millions d'ariary moa izany dia tsika mifampitaovana ny ray aman-dreny mpitandrina ny vady amin'ny iraka izay aniran'i Jesosy Kristy Tompo sy aniran'ny fiangonana azy ireo amin'ny fitoriana ny filazantsara ny Jesosy Kristy. Eto ary dia manentana antsika ny komity ny amin'ny herinandro any amin'ny voalohan'ny volana Novambra. Amin'ny voalohan'ny volana Novambra io dia isy ny jeritodika ny tombanesaka ny amin'izay rehetra asa vita, dia mantarantsika ihany koa izay mbola miandratsika. Fa indrindra ihany koa dia isy ny rakitra manodidina izay hiarantsika fiangonana iray manontolo amin'ny fotoana io. Izany hoe afaka ataontsika anaty valopy ilay izy dia soratantsika amin'ny valopy ny anarantsika na afaka arotantsika avy hatrany rehefa tonga ny rakitra manodidina. Fiara-miasa angatanay komity iray manontolo amintsika fiangonana dia ny fifampitondrana ambavaka voalohany indrindra amin'ny asa rehetra izay miandratsika, amin'ny asa indrindrandrindra amin'ny asa fanahy Masina mifotsika tsirairay avy sy amin'ny fiangonana iray manontolo mba hiseho voninahitr'Andriamanitra amin'ny fotoana io satria isy ny fotoana izay rahantsika amin'ny synodam-paritany amin'ny FJKM Ambavahadimitafo ny zoma 4 ny volana Desambra. Mangataka amintsika ihany koa ny fiaramientana amin'ny fifanomezan-tanana amin'ny fandaminana amin'ny andro amin'ny fikarakarana fa ny amin'ny enti-manana ihany koa. Ny braony komity ny komity iray manontolo dia mbola isy fotoana anantona antsika amin'ny fotoana mahamety azy fa dia efa manentana sady antsika mba hanentana ihany koa ny fianakaviana
iray manontolo ny fianakaviana rehetra ny zanak'apelezana ny amin'izay misy izy ireo tsirairay avy. Afaka manantona ny branche comité isika mandray ny fanasana ao anatin'izany. Dia manentana trano isam-batan'olona, manentana ny tokantrano tsirairay avy mba andrianjara araka izay hitarihan'ny fanamasina antsika tsirairay avy hanana fifaliana ao anatin'izany. Eto dia manentana ihany koa ny sampana amin'ny fandraisana anjara fiara-mientana efa nisy ny fivoriana ny arana tamin'ny filohan'ny sampana tamin'ny herinandroany. Ho antsika filohan'ny sampana izay tsy afaka natrika izany fivoriana izany no ny antony maro samihafa dia afaka manantona branche comité isika ny amin'ny fifandaminana efa tapaka ny arana tamin'ireo filohan'ny sampana izay nanatrika izany fotoana izany. Koa dia omentsika an'Andriamanitra mandrakariva ny voninahitra ary havana ary ho amintsika tsirairay avy ny fiadanana. Ry hava malalo amin'ny tompo, ampitomboana amintsika mandrakariva ny fiadanana avy amin'ny Jesosy Kristy tompontsika. Ny andraisana fitenenana eto dia ny fanentahana momba ny ara-pahasalamana. Ny lohahevitra izay tanterahan'ny fiangonana FJKM amin'ity volana ity dia Mirosoa amin'ny finoana Masina. Ao anatin'ny perikopsika ny jauna toko faefatra ny 5:15 ny tapan'ny by manao hoe ary raha lehilahy nino ny teny izay nolazain'i Jesosy taminy dia lasa nody. Izany hoe mitaky finoana amintsika ary tsy finoana finoana fa finoana masina. Raha nampianatra anay ny pasteur aumônier Mikaela dia niteny indray mandeha hoe inona mampiavaka anareo amin'ny mpangarom-paosy rehefa samy ho any Analakely ihany. Ny mpangarom-paosy raha vao miala ny tranony dia manana finoana sy fanantenana fa hahazo. Inona ny banga ao aminy? Ny fitiavana. Ny mampiavaka atsika dia ilay fanahana izay ilay finoana masina. Ilay fitiavana zany dia tsy misaraka fa mifamatotra amin'ilay finoana, tsy hitovizantsika amin'ny mpangarom-paosy. Ka izay indrindra no entanentahana atsika satria efa nambara tamintsika teto ny fepetra ara-pahasalamana tokony ho arahantsika. Na ny hoe geste barrière io moa zany dia atao inona? Fa fepetra entina anakana ny fiparitahan'ny aretina. Ary izany indrindra dia efa nolazainy ny dokotera nambako teto hoe indrindraindrindra ny fanaovana nyity arovava sy tava ity, ny fanasana tanana ary ny fanajana ny elanelany. Ahoana raha zany ny fomba iainantsika azy? Nampianarina anay ihany koa raha aty am-piangonana rehefa misy fepetra fitsipika amin'izany tsy natao hoe ampiarina arabaky teny aty am-piangonana fa natao kosa hiainana sy ho arahana aty am-piangonana. Ka ho antsika indrindra tsika tanora rehefa ohatra hoe amerikira ny zavatra tsy maintsy atao zany eo amin'ny fampiarana an'ilay hoe geste barrière dia tsy misy fanatsy efa nampianarina atsika teto fa hoe ny fifindrahan'ilay aretina dia amin'ny alalan'ny pitijoro amin'ny rivotra na amin'ny alalan'ny fikasoana amin'ny tanana. Tsy maintsy ajaina ilay elanelana raha metatra ary raha misy fanatsika dia tsy maintsy nampianarina anay indray kosa tany ampianarana ilay ray metatra mety tsy ho ampy raha ohatra misy olona tena matanjaka fa any amin'ny 1m60 ny elanelany raha mifanatsy. Ny tsotra indrindra zany dia tsy mifanatsy fa rehefa samy mifampiresaka dia izaho miresaka amin'ny olona anankiray na izy ery amin'ny 1m60 ery na samy mitodika makany ao farako izy na milahatra eto dia samy mitodika makany. Tsy mifampiresaka sala amin'io zany fa mifampiresaka samy makany. Zay natao hoe geste barrière. Ary ny fanasana tanana satria ilay aretina dia mifindra indrindra amin'ny tanana fifandraisan-tanana. Manaraka izany dia fahalalana izay nomenantsika izay dia fahalalana natao ahafahantsika miara-miaina atao amin'ity fiangonana izay misy atsika ity. Efa voasoratra hoe ny fahalalana mampihebohebo fa ny fitiavana no mampandroso. Izany hoe rehefa ampiaritsika amin'ny fitiavana izay fahalalana ananantsika izay dia tena mandrosotsika.
Ary izay indrindra koa no atsiarovako ny tenin'ny mpitandrina Rousseau manao hoe soa ny fiarahantsika ato amin'ity fiangonana ity, fa saingy izao fotsiny samy manana ny THB. Ilay THB atsika dia tsotra ihany hoe toro aingana ny baiboly. Zay zany tsy maintsy ananantsika hoe ahafahantsika manatanteraka izay fitoriana amin'ny baiboly zay amin'ilay fiarahantsika tena mahafinaritra ato amin'ity fiangonana ity, amin'ny fanajana ilay hoe geste barrière. Dia ny mpitandrina Daniel Ralbert raha niresaka taminay dia hoe oromino amin'ny fomba ahoana nafahanao mitarika ny olona ho aty am-piangonana raha ianao raha tsy tamana ato. Izay indrindra zany nafahany hoe rehefa mandeha mody na en'ny fitoriana indrindra moa fa alahadin'ny fifoazana androany dia hoe ahafahana miaino sy miaina izany indrindra izay zavatra ara-pahasalamana izay. Ka dia izay zany noentina anetanatsika ny fanajana an'izay hoe lay tsy mifanatrika fa miaraka mitodika na ao amin'ny fianaran-kira ary zany dia miaraka mitodika ihany daholo, tsisy fifindrana aretina, tsy misy le fifandraisan-tanana fa dia samy mifanaja avy zao dia manasa tanana matetika dia matetika. Ary ao anatin'ilay efitrano salam'izao dia tsara indrindra raha hoe sokafana matetika ny varavarana mba hidiran'ilay rivotra. Dia io zany dia tonga mitenin'ny fifazana hoe rehefa tonga le pitika leta mandeha amin'ny rivotra dia mandany makany amin'ny afofo rehetra afo any ambady ihany fa zamijanona aminay ato am-piangonana ato. Dia izay zany hoe anetahana atsika. Fa rehefa tonga izay fanetahana izay dia lavitra atsika ny aretina. Ary izay no ahafahantsika miteny hoe aza mitolo-batana amin'ny aretina. Fa arao ny fepetra rehetra dia ho tamantsika atao am-piangonana, ho avy ny fifandraisan-tanana amin'ny ray aman-dreny fitandrina, amin'ny fifaliana ny arahantsika midera sy mankalaza an'Andriamanitra ato amin'ity fiangonana ity, dia ho an'Andriamanitra lehiazany ny voninahitra. Ireto avana misy vaovao fanampiny tsara ho fantatsika. Taratasy avy amin'ny volana Sikintana. Antsoina isika ankizy rehetra ho tonga aty am-piangonana anio 20 Oktobra 2024 manomboka amin'ny roa sasany ho fiomanana ny fankalazana ny Krismasy. Ny mpiandraikitra kosa dia ho tonga amin'ny roa tolakandro. Tsy maintsy manao artava ny tsirairay. Taratasy avy amin'ny Taniketra. Ilazany sika mpikambana rehetra mba hijanona fanao famerenan-kira aorianany fanompo-pivavahana eto am-piangonana, koa dia misaotra antsika tsirairay avy. Ary farany avy amin'ny ama mbola mitony fianaran-kira izay fanaontsika isaky ny asabotsy. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Koa mahereza sy matanja aza matahotra na amin'ny vadim-po fa manao ny tompon'Andriamanitra ao amin'izay rehetra alehanao. Izany teny fampaherezana ny Mirosoa zany ry havako, nataon'ny tompon'Andriamanitra no etsika rehetra koa mifampahery amin'ny ity alahady 20 ny volana Oktobra, alahadin'ny réformation, alahadin'ny sampana fifoazana manerana ny sahany FJKM. Fampiarabantsika rehetra indrindra miarabantsika ny amin'isa tokantrano no tahin'ny tompo manokana mahatratra ity anio ity. Indrindra miarabanao ry havako satria mety maro izay mety sakatsakana sy fanahiana hiala tany an-trano tany ianao, kanefa noho ny fitantanan'Andriamanitra mahagaga dia mifanatitra tavetsika, dia mifampairapa, mifampirahasoa, fa na dia mbola eny rehetrarehetra eny ary satana sy ny forongony na mbola maniditsidina eny ary ny valana retina maro samihafa, ny tompontsika koa dia momba antsika ajao tsara ny fandaminana, mifampitondra ambavaka tsika ary ao anatin'ny fankatiavana tanteraka no azahoantsika manatanteraka izany. Araka nefa nambara teo ry havako, ny valana retina eo ihany, fa ny fiangonana tsy maintsy mandroso amin'ny asa. Ary rehefa manomboka volana Oktobra ohatr'izao dia efa maheno fofona zavatra mahafinaritra tsika satria ho avy ny Krismasy. Tena fotoan-dehibe ho antsika kristianina tokoa zany satria ankalazantsika an'Andriamanitra noho ny fahatongavan'ny tenin'Andriamanitra tokoa tonga nofo tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Fotoan-dehibe tokoa zany. Ary hafa mihitsy zany hoe fiangonana mankalaza an'Andriamanitra amin'ny Krismasy zany. Ary misy fahabangana ihany koa zany atao hoe fiangonana tsy mankalaza an'Andriamanitra
amin'ny vanim-potoanan'ny krismasy zany. Tena zava-dehibe antsika fiangonana zany. Mety ny fomba fanatanterantsika azy mety miova araka ny zava-misy, araka ny zavatra mitranga, fa ny krismasy dia fotoan-dehibe antsika piny tokoa izany. Ka dia mampahery antsika mpanabe rehetra amin'ny fikarakarana ny krismasy, mampahery antsika ray aman-dreny ihany koa tsy hanana fanahina amin'ny fandefasana ny zanantsika, ary mampahery antsika ankizy tanora lehibe amin'ny fiarahantsika metana man'ny voninahitra n'Andriamanitra fa tena zava-dehibe tokoa amin'ny fiainan'ny mpino izany hoe mandray anjara mankalaza n'Andriamanitra amin'ny krismasy satria endriky ny fitorianan'ny filazantsara zany. Ka dia mirahasoa antsika rehetra ry havana amin'izany asa lehibe andrasan'ny tompo amintsika izany. Ny faharoa ry havana nanahitana tamintsika teo, misy fiangonana mila fanampiana amintsika. Dia ny fiangonana FJKM Vohitsara Marovato any akaiky nampiefy any io fiangonana io. Ny fangatany amintsika dia vavaka sy fanolorana kojakoja an-dakozia na kojakoja tokantrano. Dia miandry mandrakariva ny tompo sy ny fiangonana ry havana amin'ny fanolorantsika an'izany, anonatsika ny asan'Andriamanitra ataon'io fiangonana io indrindra amin'ny fanamboarany ny fiangonana izany. Saorana ny tompo ihany koa ry havana ny amin'ny fitahiny sy ny fahasoavana. Fa misy ireo mpanompon'Andriamanitra izay nahazo fitahina avy amin'Andriamanitra manatanteraka rakim-pisaorana. Rakim-pisaorana noho ny fahafahana fanadinana manolotra rakim-pisaorana vola ray hetsy ariary, ny 5,000 ariary ho an'ny fifandraisan-tanana ary ny 5,000 ariary ho an'ny sekolon'ny taniketsy. Misaorany Jehovah ary fanahiko ary izay rehetra atao anatiko misaora ny anaran'ny Masina. Misaorany Jehovah ary fanahiko ary aza misy adilonao ny fitahiny rehetra. Misaotra n'Andriamanitra noho ny fahafahako CPE sy BPC ary manolotra vola 4,000 ariary, ny 2,000 ariary ho an'ny sekolon'ny tenin'Andriamanitra ary ny 2,000 ariary ho an'ny sampati. Farany ry havana kanefa tsy ny kely indrindra. Amin'ny fiafaran'ny volana salama izao dia misy ilay fampiarabantsika ho an'ireo mpanompon'Andriamanitra rehetra izay nahazo fahasoavana indrindra tratran'ny tsingerin-taona na tratran'ny tsingerin-taona. Ka dia manasa anao ry havako, za moa tsy maintsy mitsangana fa tsy ao anatiny akory, manasa anao izay manana tsingerin-taona, tsingerim-pankalazana tamin'ity volana Oktobra ity, izay mbola tsy mifarana an'io akory fa mbola misy amin'ny herinandro avy ity, manasa anao mba hitsangana eo amin'ny toerana izay misy anao. Ndrendry zareo dia andeha hitsangana ny sampana tanora kristianina izara amintsika ny fanomezana izay atolotro ny tompo atsika. Izao kosa amaky izany fanomezana izany. Izao ny voarakitra ao. Dia atonga anao firenena lehibe aho, sady hitahanao sy ahalehibe ny anaranao ary ho fitahiana tokoa ianao. Genesis 2:20 ka ny 2. Ho toavin'ny tompo aminareo tokoa anie izany, ka atsiarovanareo tokoa fa tsy mandalo ihany ny fitahiana amin'izao volana Oktobra izao, fa rehefa miorina amin'ny finoana sy ny fahatokinan'ny tompo sika dia mbola haritra mandrakariva sy mandrakizay izany. Dia hiteriko tsika rehetra ry havana solon'ny fandraisan-tanana indray azantsika. Hivavaka isika. Tompo, misaotra anao indrindra izahay noho ny amin'ny fahasoavanao ny amin'ireto ankizy tanora lehibe manana tsingerin-taona amin'izao volana Oktobra izao. Ny fanahinao tokoa ny Jesosy ampatsiaro azy ireo tokoa izany teny-pitahinao izany, ka atsiarovany tokoa fa momba ny fiainan'ny mandrakariva ianao. Ko ataovy miorina amin'ny finoana sy ny fahatokinanao izy ireo tompo, ka hanana ny fitahiana mandrakizay ao aminao. Atsy ho azy ireo ihany, fa ho an'ny mpino rehetra indrindra ho an'ny fiangonanao manontolo. No natrehan'ireo adidy sy andraikitra maro izay antsoroanay indrindra fa ny fitorinan'ny filazantsaranao. Ampiorena amin'ny finoana izay tompo ary ataovy tsaronay mandrakariva sy mandrakizay fa zanaky ny fitahinao izay. Amin'ny anaranao Jesosy nanao ny ajany vavaka izany. Saotra tompo. Amen. Afaka mipetraka ianareo. Dia ny fanahin'ny Kristy tony ry havana omba antsika rehetra, azahoantsika manatanteraka izay tandrify antsika, indrindra mirahasoa antsika ao anatin'ny sampana fifoazana izay manana lahady amin'ity anio ity. No ny antony amin'ny ara-pahasalamana moa dia miovaova tsy araky ny fanao mahazatra ny zavatra atao, kanefa ny zava-dehibe izany sampana fifoazana izany dia mitoro ny filazantsara Jesosy Kristy izany. Dia mahita ny zareo manao fanamiana mahafinaritra eto, mba mahasandrano mba hitsangana aloha sao dia tsisy ihany atoko izany teny eto. Ndreo zareo izany ry havako dia mirahasoa anareo mandrakariva efa be amin'izany asa fanompony izany. Tompo tokoa ny eo ambanareo mandrakariva. Afaka mipetraka ianareo. Tonga eo amin'ny fotoana nirakitra isika ry havana
ny tompo tokoa dia nitahantsika nandritra izay fotoana izay ko andeha hanome an'ny tompo itsika ho amin'ny fifaliana ary mihoatra n'izay vola mankarena ny antsika dia ny fontsika no angatahana ka atolory ny fonao ho an'i Jesosy Kristy dia mandritra ny rakitra zava-maneno no atao. Petraka fiangonana. Tonga amin'ny fotoana fankalazana ny ten'Andriamanitra isika izao ry havana. Mialohan'ny andraisan'ny tompona amaky ny tompona anjarany soratra masina dia ataontsika ny hira 700 ny voalohany ary ao aorianan'ny famakiana ny telo ny 2:2. Mbola iaraka hivavaka isika tompoko. Misaotra anao izahay tompo, mankasitraka indrindra no ny antranao sy nindra fo ary ny famelan-keloka nomenao anay. Fahasoavana natolotrao ho anay tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy izany, ka misaotra sy mankasitraka anao izahay. Ary izany koa ny isany ahafahanay manana fahafahana ankehitriny amaky sy iaino ny afatrao ko mangataka ny fanaino masina izahay tompo. Fenoy ny fanaino masina izahay mba ho tonga tany tsara sy lonaka ny fonay haniriana izany teninao izany. Dia taio izay amaky ny teny tompo mba ho voavaky ny teninao araka ny fahasoavanao. Ary taio koa ny mpanomponao hitondra ny afatrao mba tena ho tonga vody tsara ty anatinay ny teninao ka azahoanay fiainana sy fahavelomana mandrakizay. Dia misaotra ry tompo tsara amin'ny anaranao Jesosy Kristy no andratanay izany vavaka izany. Amen. Iaraka maka ny soratra masina isika ry havana. Izany dia hitantsika eo amin'ny Isaia 7:1-9 ary rehefa hita dia vakitsika amin'ny anaran'ny tompo. Ary tamin'ny andro ny Ahaza Sakay zanaky Jotam zanaky Ozia mpanjakan'ny Joda no niakaran'ny Rezina mpanjakan'ny Siria sy Peka zanaky Emalia mpanjakan'ny Israely hanafika an'i Jerosalema nefa tsy nahafaka azy izy. Dia nambara tamin'ny taranaky Davida hoe injao ny Sirianina efa mitoby any amin'ny Efraima ary nirondrona ny fony sy ny fon'ny vahoakany
toy ny firondronany hazo any anala raha sy ny rivotra. Ary Jehova tamin'ny Isaia, mivoay ianao Sisera Jasoba, zanakao hitsena ny hahaza eo amin'ny farany lakan-drano amin'ny kamory ambony, eo amin'ny lalambe mankamin'ny sahan'ny mpamotsy lamba, ka lazao aminy hoe: mitandrema ka aza tataitra foana, aza matahotra ary aoka tsy ho ketraka amin'ny fonao noho ireto tapam-poroana roa midonaka ireto, dia ny firehetan'ny fahatezerany Rezina sy Siria ary ny zanaky Remalia. Satria efa nanao sainam-pididoza aminao Siria sy Efraima ary ny zanaky Remalia, ka nanao hoe: andeha isika hananika any Joda ka hamparaiky tahotra azy ary hanafaka azy ho antsika, ka hanangana ny zanaky Tabeala ho mpanjaka ao afovoany. Dia izao no lazain'i Jehova Tompo: tsy ho tanteraka izany ary tsy hisy izany, fa ny lohan'ny Siria dia Damaskosy ary ny lohan'ny Damaskosy dia Rezina, ary ao anatin'ny 580 taona dia ho ravany Efraima ka tsy ho vaniko firenena intsony. Ary ny lohan'ny Efraima dia Samaria, ary ny lohan'ny Samaria dia ny zanaky Remalia. Raha tsy mety mino ianareo dia tsy ho tafatoetra. Filazantsara araka ny Jaona toko 4. Filazantsara araka ny Jaona toko 4, ny andininy 470 ka hatramin'ny 450, andininy 470 ka hatramin'ny 450. Ary tonga tany Kana any Galilia indray Jesosy, dia tany amin'ilay nampodinany rano divay. Ary nisy tandapa anankiray izay nanana zanakalahy narary tany Kapernaoma. Ary efa reny fa Jesosy efa tonga tany Galilia avy tany Jodia, dia nakany aminy izy ka nangataka azy mba hidina sy hasitrana ny zanany, satria efa ho faty izy. Dia hoy Jesosy taminy: raha tsy mahita famantarana sy fahagagahana ianareo dia tsy mba hety iny mihitsy. Hoy ilay tandapa taminy: tompoko, midina re, dia tsy mbola maty ny zanako. Hoy Jesosy taminy: andeha mody, velona ny zanakao. Ary lehilahy nino ny teny izay nolazain'i Jesosy taminy ka dia lasa nody. Ary noho nidina izy dia nitsena azy ny mpanompony ka nilaza fa velona ny zanany. Ary izy nanontany azy ny ora izay nanaretany. Dia hoy ireo taminy: omaly tamin'ny ora 7 ny alany tazo taminy. Koa fantandriny rainy fa tamin'izay indrindra no ora nanaovan'i Jesosy taminy hoe: velona ny zanakao. Dia nino izy mba amin'ny ankonany rehetra. Izany ny famantarana faharoa nataon'i Jesosy fony izy tonga tany Galilia avy tany Jodia. Ny epistily ho an'ny Kolosianina, toko 2, andininy 4 ka hatramin'ny 7. Ary izany no lazaiko, fandrao isy hampadiso hevitra anareo amin'ny teny toa marina, fa na dia tsy manatrika anareo amin'ny ofo aza, dia manatrika anareo any amin'ny fanahy, ka mifaly sy mijery ny filaminanareo sy ny tsy fiovan'ny finoanareo an'i Kristy. Ko tahaka ny nandraisanareo an'i Kristy Jesosy Tompo, dia mandehana ho aminy arak'izany koa, ka mamaka tsara sy miorina mafy ao aminy, ary tafatoetra amin'ny finoana, toy ny efa nampianarina anareo, ka mazoto amin'ny fisaorana. Amen. Ray Masina, manamasinana amin'ny fahamarinana, teninao fahamarinana. Amen.
ho aminao sy hitoetra amina mandrakariva le riavako ny fanahy masina dia ilay fanahy efa nampy fo mpino maro an'olo tena ho an'i Jesosy Kristy hatramin'izay sy ankehitriny aro mandrakizay. Amen. Ny tenin'Andriamanitra riavako ifampahelezantsika amin'ity alahadin'ny réformation ary alahadin'ny sampana fifoazana manerana ny sahan'ny FJKM ity dia arak'izay nivakin'ny mpanompon'Andriamanitra teo ao amin'ny filazantsara araka ny Jaona toko 4 Jaona toko 4 ka ny andinin'ny 15 sy ny tapany farany amin'ny andinin'ny 7:15. Jaona toko 4 ny andinin'ny 15 ary ny tapany farany amin'ny andinin'ny 7:15. Dia osokafantsika riavana ny Baiboly ndeha raha tsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy Tompo izany manao hoe o Jesosy tany andeha mody velona ny zanakao ary lehilahy niny teny izay nolazainy tam'izany ka mody izy 7:15 tapany farany. Dia aventsika miaraka tsara amin'izay ary riavako hoy Jesosy taminy andeha mody velona ny zanakao ary lehilahy niny izay teny nolazainy Jesosy taminy ka lasa mody dia nino izy vanjy mikona. Gazety boky afrikanina iray riavako no namoaka lahatsoratra mampieritreritra. Izao ilay lahatsoratra izao no lazainy. Milaza io lahatsoratra io manao hoe misy izy aty amin'ny tany afrikanina olona ambony eo amin'ny fiarahamonina izay mifandray amin'ny Satana. Mifandray amin'ny Satana io izy ireo mba hahazoany fisondrotana na ara-toekarena zany na eo amin'ny fiarahamonina zany fa indrindra mba hahazoany fandresena amin'ny resaka fifidianana maro samihafa. Ary tsy amin'ny tany afrikanina ihany riavana no misy an'izany fa isika raha teo koa moa dia afrikanina. Eto amintsika koa mba misy tahaka an'izany olona mivavaka, olona manao ny asan'Andriamanitra fa rehefa tojo fahasaranana izy lasa izy manantona pisikity. Olona manana anjara toerana eo amin'ny fiangonana fa rehefa tojo zavatra manahirana izy na misy zava-dehibe ataony lasa izy mankany amin'ny mpimasy. Fa tsy mba tahaka an'izany riavako ity tandapa anankiray izay manambonahitra ambony teo amin'ny mpanjaka tamin'izany fotoana izany. Fa rehefa nanana olana izy izay raha teo ny voalazan'ny filazantsara araka ny Jaona eto ny olany dia izao naharary ny tazo mahery ny zanany ary fa mila ho faty. Mety hoe angambany ianao hoe tazo mahery ve dia atahorana sa manakory. Fa ny tazo mahery tamin'izany fotoana izany dia anisan'ny aretina farany izay atahorana tahaka ny atahorantsika ny Covid-19 amin'izao fotoana izao satria tena mitondra any amin'ny fahafatesana. Fa rehefa tojo olana tahaka an'izany ity manambonahitra ambony izay miara-miasa akaiky amin'ny mpanjaka ity, inona ny zavatra nataony? Lasa nandeha nitady an'i Jesosy. Jesosy izay tsy teo akaikiny akory fa ny amin'ny 20 kilometatra. Izy tany Kapernaomy, Jesosy ankany. Fa rehefa nandre izy hoe tonga ankany Jesosy, lasa izy nandeha sisy dikany amin'ny 20 kilometatra nakany amin'ny Jesosy. Ehatra hoe olona manambonahitra ambony aizy izy nandeha nakany amin'ny Jesosy. Ary rehefa tonga tany amin'ny Jesosy izy dia niangavy an'i Jesosy. Ndao renao mba midina makany Kapernaomy, ndao anao makany an-tranoko fa marary ny zanako. Hafa ny valitenin'i Jesosy. Tsy nandeha Jesosy. Ary ny teny nataon'i Jesosy ary eo amin'ny andinin'ny 120 dia mampieritreritra mihitsy fa ngaha dia mitady famantarana sy fahagagana foana. Ratsorina lazain'i Jesosy. Nefa tsy nijanona teo ny Tompo. Rehefa avy nananatra ny Tompo tsy nanitsy dia hoy ny Tompo taminy andeha mody velona ny zanakao. Olona manambonahitra ambony izany riavako. Olona manampaizana izany. Zava-dehibe ny nandrasany aminao teny tsotra no avalinao azy. Tsy miala eo izany izy. Vao tantarany aminao daholo hoe izaho mahafantatra ny ranony. Izaho nge sahala amin'izao hoe ahoy ianao no tsy mamaly ny antsoko.
fa rehefa niteny Jesoa andeha mody velona ny zanakao, inona ny toyiny? Lasa rahalehilahy. Vokatra ny tenin'i Jesoa ry havako, vokatra ny tenin'i Jesoa nataony taminy, dia tonga natanjaka ny finoan'ity lehilahy tandapa ity. Tsy vita izay tonga natanjaka ihany, fa lasa niorona ny fahatokiana ny tenin'i Jesoa tao anatin'ity lehilahy ity. Raha ny zavatra nitranga mialohan'izao tenin'i Jesoa izao dia zavatra hafa no tao anatiny. Tebiteby, fanahina. Ary ny zavatra nitadiavany tamin'i Jesoa dia izao, rehefa miteny amin'ny Jesoa izy, eo Jesoa dia tonga dia avy hatrany dia miaraka aminy ary anasitrana ny zanany. Raha tsorina dia izao niandro fahagagana lehibe ho ataon'i Jesoa ty tandapy ity. Fa tsy izany no nataon'i Jesoa, fa teny pahefana no nataon'i Jesoa taminy. Andeha mody, velona ny zanakao. Fa tsy teny pahefana ihany, fa teny panantenana izay nomeny Jesoa. Ary tsy mahagaga raha tonga nahery ny finoan'ity lehilahy ity, ilay finoana metehitra amin'ny fahagagana, ilay finoana metehitra amin'ny zavatra azo sapaitanana, tonga natanjaka raha vao niteny Jesoa dia lasa izy. Ary izany raha teo amin'ny voalazan'ny Jaona rehetra hoe ara lehilahy nino ny teny izay nilazain'i Jesoa taminy ka lasa nody izy. Rehefa reny ry havako, ny teny pahefana nataon'i Jesoa, teny mandidy mifono antoka, nanome garanty azy Jesoa. Tsy hoe ndana mody fotsiny dia mandehana amin'izao herinao izao, tsia. Andeha mody, velona ny zanakao. Sady nanome teny pahefana Jesoa no nanome azy antoka ihany koa. Rehefa nandre ny teny mandidy nataon'i Jesoa taminy izy, ilay teny mandidy ny aretina mba hisolo fahasitranana. Rehefa nandre ny teny fandidina nataon'i Jesoa taminy izy, dia ilay teny mandidy ny fahafatesana, hodingiany ny fahavelomanao amin'ny Kristy. Ilay teny manao hoe velona ny zanakao. Tsy niady hevitra tsony ty lehilahy. Tsy be fanontaniana tsony izy, fa tonga izy dia lasa nandeha nody. Porofon'ny fahatokiana an'i Jesoa izany ry havako. Tonga amin'ny fitentsika tanoa hoe tsy niinsista tsony izy, na dia anisan'ny tena talentany ary izany amin'ny maha-olona ambony azy. Fa rehefa niteny Jesoa, lasa nody izy. Lasa nody izy ary tonga amin'ny fitentsika hoe ny lalana mody no nasiany olona. Tsy nierikerika tsony izy, fa izay tonga avy niny hatrany no zava-dehibe taminy. Ry havako malalao amin'ny tompo, fahatokiana no nataony tao anatiny, fahatokiana no ny tombo sy ny lehibe tao anatiny, ary ny fahatokiana ny tenin'i Jesoa no nataony avo sy rehareha teo amin'ny fiainany. Ry havako malalao amin'ny tompo, tsy vitsy ny olona amin'izao vaninandro iainantsika izao no tahaka nyity lehilahy tandapa ity. Tonga mivavaka izy satria mananteny izy, fa rehefa mivavaka izy dia tsy maintsy hitombo ny fananany. Tonga mivavaka izy satria rehefa mivavaka izy dia eritreretiny hoe tsy arary mihitsy. Tsy vitsy amin'ny mivavaka koa ny tahaka an'izany, miorina amin'ny finoana sy mihinan'Andriamanitra izy, satria rehefa mihinan'Andriamanitra izy dia eritreretiny fa tsisy zavatra sarotra akasika ny fiainany. Fa izany fomba fijery sy fomba fisainana izany mihitsy anefa ry havako no ahitsiny Jesoa amin'izao tenin'Andriamanitra izao. Nahitsiny ity tandapy ity, ary ahitsiny izany fomba fisainana metehitra amin'ny fahagagana izany. Tsy hoe ny fahagagana koa ny tsy akasitrahan'i Jesoa, fa nanao an'izany izy ary tao amin'ity tanànany Kana ity nanaovany fahagagana faharoa. Fa tiany Jesoa tsy iorina amin'ny fahagagana ny finoana, fa iorina amin'ny finoana ny olona. Anisan'ny miroborobo ry havana aty amin'ny tany andalam-pandrosoana, aty amin'ny firenena mantra ny karazam-pivavahana marobe. Ny karazam-pivavahana marobe miorina tsy manino izany fa mahaingana ny fitorianan'ny filazantsara. Fa ny fampanantena nataon'izy ireny dia mampanantena fa hoe rehefa mivavaka any aminy ianao dia fahombiazana 100 isan-jato, fahasalamana 100 isan-jato, vady 100 isan-jato, fahafahana 100 isan-jato. Tsy misy izay manahirana anao fa avy aty aminay mba tsy ilazany hoe aty aminay ihany misy an'i Jesoa. Ilay filazantsara ny fahombiazana. Fahadiny fa Jesoa tompo ihany koa, ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka nandiady sarotra. Voatery niala tamin'ny taniny izy satria mpaminany tsy masonao amin'ny taniny. Niatrika ny fahafatesany izany ny aretan'i Jesoa avokoa, anambarana fa ny fitorianan'ny filazantsara. Tsy voatery amin'izay zavatra mahatsara sy mahasoa mamaly ny fotsika ihany. Mety misy zava-tsarotra ary misy zavatra manahirana, ary ny zava-dehibe sy ny zavatra hita masona ny sampaitanana fa ny firenana
amin'ny finoana. Ary zany indrindra ry havana no ahitsiny Jesosy eto. Ary anambaran'i Jesosy fa ny marina amin'ny finoana no velona. Ary ny velona amin'ny fatkina ny tenin'i Kristy no azo famonjena. Dia avako malalo amin'ny tompo. Any rehetrarehetrany dia mare feo maro anao. Mitaonanao mba ho atsy. Taonanao mba haroa indrindra fa raha tojo fahasairana ianao. Na misy zavatra manahirana anao ka tsy karitry ny avy aty ivelany. Fa tady tsara fa ny tompo Jesosy ao anilanao. Tsy mahafoy ianao izy. Ary tahaka ny nampaherezany an'ity tandapy ity. Nampaherezany anao koa. Minoan'i Jesosy tompo anao. Aorianao amin'ny Kristy ny finoanao sy ny fiainanao. Matoky ny tenin'i Jesosy tompo anao. Ary tanterao ny asa fanompona sy ny adedepetak'Andriamanitra aminao fa manam-pahefana ny tenin'i Jesosy. Mahery ny tenin'i Jesosy ka afaka manasitrana ary afaka manafaka anao amin'izay rehetra rofo sy aretina zavatra manahirana anao amin'ny fiainanao. Voka ny voalohany zany avako dia zao. Tonga natanjaka ny finoan'ity tandapy ity. Ary tonga velona tao anatin'ny fahatokina ny tenin'i Jesosy. Niala tamin'ilay finoana amin'ny fahagagana izy. Fa lasa niorina amin'ny finoana ilay fahatokina ny tenin'i Kristy. Fa tsy vitany hoe tonga nahery tamin'ny finoana ihany izy ry havana na feno toky. Fa lasa niorina tamin'ny finoana sy resy lahatra ny finoana izy hatramin'ny ankohonany. Zany ny voalaza eo amin'ny 13:50. Dia nino izy mba ny ankohonany rehetra. Hafakely zany ry havako. Noho ny amin'ny fiovampona olona anankiray zany ao anatin'ny ankohonana dia amonjena ny ankohonana ray manontolo. Movatsy zany nataon'i Jesosy. Olona iray no nanolotra ny ainy teo ambony hazo fijaliana. Dia voavony zasy ianao rehefa mino sy matoky azy. Zany ny fomba fiasan'Andriamanitra ry havana. Ary tsy amin'izao tontolo izao ihany fa hatrany amin'ny tokantrano, hatrany amin'ny ankohonana tsirairay avy. Fa ny zavatra nitranga dia zao. Rehefa niverina tany Kapernaoma ity tandapy ity dia notsenain'ny mpanompony teny andarana izy. Ary dia nilazain'ny mpanompony efa velona ny zanakao. Dia faly izy. Dia nanontany izy hoe tamin'ny ora fahafiry no nahavelomany ity zanako ity. Dia namaly reto mpanompony hoe tamin'ny ora fahafito. Dia tsaroan'ity tandapy ity fa tamin'izay indrindra Jesosy no niteny hoe andeha moty velona ny zanakao. Ry havako malalo amin'ny tompony. Tonga resy lahatra ny asan'Andriamanitra ity tandapy ity. Ary nitao amin'ny antoy ny ankohonany, ny ankohonany ray manontolo. Ino sy atoky izany asan'Andriamanitra zany. Fa Andriamanitra tena miasa ny tompo Andriamanitra. Tsy arak'izay eritreretin'ny sainy ihany. Fa hafa dia hafa ny nataon'i Jesosy. Fanafahana distansa ny nataon'i Jesosy taminy. Tsy nikasika ny zanany Jesosy. Tsy nanatrika ny zanany Jesosy fa ny tenin'i Jesosy atany amin'ny 20 kilometatra. Dia nahasitrana ary nanaly ty zanany ity tao anatin'ny fahafatesana. Tonga lasa ankohonana resy lahatra ny filazantsarany Kristy. Izy mianakavy teo anatrehany tenin'ny tompo sy fanafahan'ny tompo ny ankohonana zany. Tonga vonina hanompo sy hanome voninahitra n'Andriamanitra satria ilay filazantsarany Jesosy Kristy, ilay tenin'i Jesosy Kristy dia ho an'ny tsirairay avy. Ka na ny ankizy izay sitrana eto, na ny ray aman-dreny izay nitainitaina eto ary tsy niorina tsara tamin'ny finoana, dia samy nosotra amin'Andriamanitra ary naverin'Andriamanitra amin'ny loana ho amin'ny finoana sy ny fatikina azy. Filazantsara tena mitondra fanafahana ho an'ny ankohonana sy ny tokantrano ry havana, ny filazantsara an'i Jesosy Kristy. Ry havako malalo amin'ny tompo. Fahita matetika eo amin'ny fiainana andavanandro ty resadresaka ny fanaovana misionera anankiray tamina mpivavaka tao amin'ny fiangonana entiny ity. Dia velo panontaniana nga misionera. No ary madamo. Fa maninona man dia ianao rery makaty am-piangonana? Fa izy Ramse? Izy ny ankizy? Ka tsy hita fa Ramse mbola mahandro sakafo ao trano ao. Dia nanontany ankizy madinika avy andray satria vanim-potoana fanomanana ny krismasy moa. Dia matetika mazoto daholo ny ankizy sy ny tanora. Aroa no ary ankizy. Fa nakay izy dada sy neninareo nareo ankizy foana ny tonga mivavaka. Ka zareo ny evanja miandro sandro zareo. Zavatra fahita zany ry havana. Dia nalay mety mahakivy sy mampisety. Dia za rery foana ve mandeha mivavaka. Fa mampahery anao indrindra ry havako izao tenin'Andriamanitra zao. Fa ny finoan'ny olona anankiray, ny finoan'ilay tandapa no namonjena ny ankohonany manontolo. Ko mahareta amin'ny fivavahana. Na ianao rery ary ny solotena ny ankohonanao tonga mivavaka. Na ianao rery eo amin'ny fianakavianao manompo sy manome voninahitra n'Andriamanitra. Ary na dia mbola maro ara dia zava-tsarotra lalovanao eo amin'ny ankohonana sy ny fianakaviana misy ianao. Tsaro fa ny fankatoavanao ny tenin'ny tompo.
no atonga fahatokina be ao anatinao, ampiornanao amin'ny fonakana fahan'Andriamanitra ny ankonanao iray manontolo. Tao anatin'izao vanim-potoana ny amiana ara-pahasalamana izay efa farana iny ny avako, ary ao inan'izao amian'izao ihany koa dia maro ny tokantrano maro mandalo fotoan-tsarotra. Ao ny olana amin'ny lafiny arabola, ao ny olana amin'ny lafiny arakasa, ao ny olana amin'ny fifandraisan'ny mpianakavy, ao ny olana amin'ny lafiny fahasalamana. Maro ry avako ny zavatra mitranga amin'ny tokantrano tsirairay avy, samy manana ny azy. Fa ny tenin'ny tompo aminao amin'ny teny dia izao manao hoe andeha mody, velona ny zanakao, matoky ny tenin'ny Jesoa ianao, fa ho arenin'ny tompon'ny fiainanao sy ny ankonanao. Fa izany mihitsy ry havana ny tenin'Andriamanitra, tsy ny mivavaka ihany no manova zavatra araka ny irantsika, fa ny tenin'ny Kristy dia manova zavatra, mampitsimbadika ny zavatra rehetra tsy araka ny lojikan'ny zanak'olombelona. Ny tenin'ny Kristy no manova ny fony izay mandray ary mankatoa izany teniny izany. Ry havako malalo amin'ny tompo, raha mino koa ianao amin'ity anio ity, dia voninanao zava-mahagaga amin'ny fiainanao, ary tsy ny fiainanao ihany fa ny tokantranonao ny tompo Jesoa. Afaka hanova ny tokantranonao izy, afaka hanova ny fiarahamonina misy ianao izy, eny afaka hanova hatramin'ny firenena izay izao tontolo izao izy. Ianao ny tenim-pahefana izay ataon'i Jesoa aminao, ianao ny tenin'Andriamanitra izay ampahirezanao isan'andro, fa ny tenin'ny tompo dia afaka ampitsimbadika ny fiainanao, afaka ampitsimbadika ny manahirana anao izy, ka ny sarotra ho tonga amin'ny fahombiazana, ny fahakiviana ho tonga amin'ny fanantenana, ny faharavana ho tonga amin'ny fiadanana, ary ny fahafatesana ho tonga amin'ny fahavelomana, tahaka ny an'ity tandapa ity. Ary izany natonga ny Paoly sy Silasy nampahery ilay mpiandro fonja ary amin'ny asan'ny apôstôly toko 4 manao hoe minoan'i Jesosy tompo dia ho vonjeny ianao sy ny ankonanao. N'Andriamanitra ny voninahitra fa ny fanahy kosa ampahery sy ampiorina antsika amin'ny finoana matanjaka, atoky an'Andriamanitra mandrakariva fa sady ho vonjeny ianao no vonjena ny ankonanao. Amen. Ry Jehovah tomponay, ray mandrakizay, Andriamanitra mpanjakanay, manerana izao rehetra izao ny herinao. Tsy tratry ny fisainanay ny voninahitrao, fa masina sady marina, be fahendrena ianao izay andro alehany izao tontolo izao. Izahay fiangonana ihany koa ankehitriny dia miankohoka eto anatrihanao, misaotra anao izay Andriamanitra fa novokisanao zava-tsoa avy any an-danitra tamin'ny alalan'ny hafatra izay nampitondra ianao ny mpanomponao. Tamin'izany indrindra ny tenenanao taminay fa manana fahefana tokoa ny teninao izay manome antoka fa manasitrana ny lafitenenay rehetra vokatry ny finoana ty anatinay. Noho izany dia ampianaro izay Andriamanitra ahatoky sy toetra tsara ny finoanao Andriamanitra, ka hatonga ny hafa handray anao, satria izahay tokoa no ataonao loha ara-ny-pitahiana rehetra. Ry Jesosy tompo mahalalanay, mitondra ambavaka izay ho ansampana fifoazana FJKM sy ny réformation, fa tianay ny mitalao aminao ny amin'ny sampana fifoazana FJKM, indrindra fa eto amin'ity fiangonana misy anay ity,
io mba hatanteraka reo asa fijorona vavolombelona haniranao ny sampana indrindra fa ireo asa fanafana sy fanasitranana ireo marary. Ampaherezo Andriamanitra ireo ray aman-dreny mitoby isaky ny fiangonana mba ho vavolombelo filazantsarana tokoa izy ireny. Jereo ireo asa nitoby tsirairay avy isaky ny sodaparitany. Fa ankehitriny koa Andriamanitra mahatsiaro ambavaka mandrakariva zahay ny amin'ny fiainany ray aman-dreny mpitandrina mianakavy toa ny hery mandrakariva ny mpanomponao ary ome fifaliana eo ampanaovana ny asanao Andriamanitra. Andriamanitra indreto ny kristianina tsirairay avy mitalao sy mitaraina aminao mba hitahinao sy hanambinanao ny fiainany isa-tokantrano ny isam-batan'olona. Mangataka aminao izay Jesosy hanasitrananao izay rehetra marary na eto amin'ity fiangonana ity na ny an-trano na ny amin'ny hopitaly izay rehetra zanaky ny fiangonana. Afao izay rehetra voafatotra Andriamanitra, ampifalio izay rehetra malahelo ary atrakao izay kivy amin'izao fiainana izao. Mitondra ambavaka izay ho an'ny asan'ny fiangonana eto amin'ity FJKM Ambavahadimitafo ity. Midira mitsehatra ianao Tompo amin'ireo asa tanteran'ny komity mpikarakara ny fifandraisanana mpitandrina mianakavy. Jesosy hainao atao ny zavatra rehetra, fa ny azonay antoka dia tsy hanalabaraka ny fiangonana ianao fa iandany amin'ny fiangonana. Jesosy malalo amakivaky ny herinandro vaovaonay indray izay. Tianay mametraka izany eo am-pelantananao amin'ny alalan'ny vavaka mangina izay ataonay tsiraray avy eto anatrianao. Komeno anay Andriamanitra. Misaotra anao izay fa azonay antoka tokoa fa Andriamanitra mpieno vavaka ianao. Fa na dia tsy mangataka azy izay dia fantatrao Andriamanitra izay mahasoa ny tsiraray avy ary mihoatra lavitra noho izay angatanay no omenao anay tsiraray avy reto. Fa ny vavakay Tompo dia ampiamboninay amin'ilay vavaka nampianarin'i Jesosy manao hoe rainay izay ny an-danitra. Masina ane ny anaranao, mitonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao, ity an-tany tahaka ny an-danitra. Meo anay io ny anina sahaza ao anay, ary mamelany elokay tahaka ny namelany izay meloka taminay. Ary izany tondra anay amin'ny fakapanao, fa manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery, ary voninahitra mandrakizay. Amen. Rifanahy Masina ao ambony, iraky Jesosy Tompo. Izaia tsy de mila vonjy, afanao atanjaho. Rifanahy Masina mijina, anafana ampahery, sani fulazulazumba utana, o vunzeu salveji. Gracias.
fahefana anorenana izao asa masina izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izay mino ahy ny asa atao no atao tokoa, ary anao asa lehibe noho izany azy satria izao mangahaingay. Ary na inona nangatahanareo amin'ny anarako dia ataoko izany mba hankalazana ny iray eo amin'izany. Raha mangataka zavatra amiko amin'ny anarako ianareo dia ataoko izany. Raha tia ahy ianareo dia hitandrina ny didy, ary izaho mangataka amin'iray. Ary izy hanome anareo mpananatra hafa mba eo aminareo mandrakizay, dia mifanahy ny fahamarinana izay tsy azony izao tontolo izao iraiko, satria tsy hita ny mahafantatra, fa ianareo no mahafantatra azy, satria mitoetra eo aminareo izy ary ao anatinareo. Manohy izy taminy, mandehanana izao tontolo izao ianareo, ka mitohitsy ny atao tsara amin'ireo da misy atao batisa no izireny, satria tsy mety mino no eroana. Ary izao famantarana izao no anaraka izay izy, amoaka dia ny amin'ny anaraka, miteny amin'ny teny dia tsy mbola hainy, andray ny anarany, ary navy misotra manapatra, dia tsy atany miafy izany. Ametaka tanana amin'ny rany dia misika ny dia ho azy avy amin'ny raiko izay any an-danitra izany. Fa na aiza no iangonany roa na telo amin'ny anarako dia ho voany aho. Ary indray Jesosy taminy fiadanana ho anareo, tahaka nandranoray ahy no anirahiko anareo kosa. Ary rehefa nilazany izy dia nanisy fofinaina ka hoy izy taminy, raiso ny fanahy masina, na elokiza no avelanareo dia voavely izany, ary na niza kosa ny tsy avelanareo dia tsy voavely izany. Amen. Miombavatsika tompoko. By Jesosy Kristy tomponay eo, izay maniraka anay ankehitriny, hoe tao tanimbolinao anehoany voninahitra ao indray ity toerana ity Jesosy. Ianao izay efa naneho ny voninahitra ao tany amin'ny toerana maro, tamin'ny olona maro, tamin'ny tranga samihafa, fa velona ianao. Ary efa niteny ianao Jesosy fa niasaka iza mono asakana izany. Ankehitriny Jesosy dia mbola anehoiko fa marina ianao, satria ianao ilay lalana sy fahamarinana ary fiainana. Anehoy Jesosy eto amin'ity toerana ity, ireo izay mitady vonjy aminao rehetra, ireo izay very hevitra, ireo izay manana olana, mety manana aretina, manana zavatra mampangasy azy Jesosy, fa Andriamanitra mahay manao ny zavatra rehetra ianao, ilay tompony tompo mpanjaka ny mpanjaka, tompony teny fahefana izay efa isaorana ianao indray anio. Ary anehoy Jesosy fa raha ino ianao dia ahita ny voninahitr'Andriamanitra. Dia tafiohery ny mpanomponao Jesosy, satria ianao no manirakiraka. Tafiohery satria ianao efa niteny fa tsy amikerina ampantanjahana fa mifanahiko. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta no anaovana mivavaka, saotra ray eo. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, ilay voaomby teo amin'ny hazo fijaliana, tompony tompo, mpanjaka amin'ny mpanjaka, Andriamanitra velona, tompony hery ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety tany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nandidina sandrafana ny asa maty Satana rehetra, tsy anankeritra anam-pahefana amin'ireto vahoaka an'Andriamanitra reto. Hoeto ny firongonao, ny lainga, ny fitaka, ny tsy finoana, ny fisalasalana. Miala ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, tsy manana anjara amin'ireto mpanompon'Andriamanitra reto ianao. Hoeto ny tsy finoana rehetra, hoeto ny fisalasalana, hoeto ny fanahina ny tahotra rehetra, tsy manana anjara reto ianao.
miala amin'ny anaran'i Jesosy. Hoeto ny firongony aretina rehetra, hoeto ny fanahy fahafatesana tsy manana anjara, miala amin'ireto mpanompon'Andriamanitra reto ianao. Manomboka eto amin'ity fiangonana ity, amin'ny vohatra, amin'ity firenena ity, tsy manana anjara eto ianao. Efa voavidin'i Jesosy tamin'ny rano reo, tsy hananao fahefany reo, tsy mahazo manjaka eto ianao, tsy mahazo manjaka hatrany amin'ny ankohonany koa ianao. Miala ianao fa valo resy ianao. Any amin'ny farimy rehetra afo ny anjara voatendro ho an'ity volo sy miaramila rehetra. Miala ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Tompo, indreto ny vahoakanao, manetsy teny ho anoloan'ny voninahitra aho, mahatsiaro menatra sy mangayay, satria nateraka tamin'ny ota, ka nalaky ny vily hanao ratsy izahay. Mamindra amin'ireto vahoakanao ireto, izay mahatsiaro mavesatretana, hitambesaran'ny ota natao, trotraky ny adi-piainana, very hevitra. Mba irao ny fanahinao, Masina Tompo, mba pahery sy hanafaka ny olonao. Dia manavao ny fanoloran-tenanay, eo aminao izahay Tompo. Hoy ny Tompo aminao voavela ny elokao, koa raiso ny fanahy Masina. Iza ane hitaridalana anao ampahery anao, iza ane mbola hitahiry anao. Koa mahefabe mandrakariva amin'ny asan'ny tomponao, ho tonga aminao ane izay irino ny fonao, ho voninahitra Andriamanitra. Ary ny fiadanan'ny Tompo mbola ho anao. Jesosy Tompo, misaotra anao ary izahay no ny fahatanterahany izao fotoana izao. Tehiriza ao aminao ireto mpanomponao ireto Tompo, ary ny fiainany dia apetraka aminao. Amin'ny anaranao Jesosy tianay ny anaovanay izany vavaka izany. Amen. Dia misaotra ny tompontsika ry havana ny amin'izay fampaasa vita izay. Ankehitriny tsika andray ny tsodrano avy amin'ny mpanompon'Andriamanitra sy ny afatra, ka hiantriantsika izany dia ataontsika ny hira fanampy 720, 1:2 mialohan'ny tsodrano ary 3:4 kosa ao aorian'ny tsodrano.
toy izao ry havana no afatra izay apetraka ho aso anao amin'ny anaran'ny tompo ary raha nitsodrano amintsika manao hoe ny falia mandrakariva mivavaka aza mitsahatra misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany no sitrapon-dRandriamanitra amin'ny Kristy Jesosy anareo aza mamono ny fanahy aza manao tsinitsinina ny faminaniana fantaro ny zavatra rehetra azony mafy izay tsara fadio ny fanao ratsy rehetra. Amen. Raisoanao ry havana nitsodrano izay atolotra amin'ny anaran'i Jesosy tompontsika manao hoe ary Andriamanitra ny fiadanana izay nitondran'i Jesosy tompontsika ilay mpiandro ondry lehibe hiala amin'ny maty mitondra ny rano fanentena mandrakizay izy andeha tanteraka anareo amin'ny tsara rehetra anao ny sitrapony ka hiasa ao anatinareo izay kasitrahana eo masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ho azy any ny voninahitra mandrakizay. Amen. Petraka ianareo miavako. Ho an'Andriamanitra irerianany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy Masina. Amen.